dia volanao zay ataony fa anao koa malala fa lehibe lao anatinao nosy eo amin'izao tontolo izao. Belona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ary afaka mamonjy an'izay rehetra mino ny teny. Sy ny devoly ny tompony teny farany. Misy Andriamanitra ao miaraka aminao. Misy Andriamanitra ao miaraka aminao. dia fanamiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'izao fandarana izao. Sotranao hatrany mitohy manaraka ny fandarantsika amin'ny vanim-potoana sy amin'ny ora tahaka an'izao izay inoko tanteraka fa tsy hanenenanao fa mitondra soa antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana. Raha mampatsiahy kely dia tamin'ny 27 janvier tsika Deniona tetsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina tao anatin'ny vavaka sy ny tsodrano izay nandraisantsika rehetrarehetra tsodrano avy amin'ny tompo ary tiako mampatsiahy fa reny tsodrano reny tsy mety lany daty fa tsodrano amin'ity taona ity reny ary tokony averinao enona foana ivelomanao atokisanao satria teny teo ambany inspiration ny fanamasina izay nomen'Andriamanitra ho anao manokana izany. Nanana fotoana koa tsika voaingana teo tamin'ny tetsy Atanjombato tamin'ny 2020 ny volana febroary lasa teo ary anana fotoana vaovao ndray tsika izao amin'ity volana marsa ity indray dia amin'ny fahavalo ny volana marsa izany. Fantatsika rehetra angamba fa ny fahavalo ny volana marsa dia fotoana ho an'ny vehivavy izany hoe 8 marsa dia andro ny vehivavy io ka anasana ny vehivavy rehetrarehetra tsy akanavaka miaraka amin'ny révérend Phare Andrianarivo izay vadiko izany sy miaraka amin'ny tenako Patrick Andrianarivo izany. Io fotoana lehibe natokana ho an'ny vehivavy io dia mitondra loha hevitra hoe conférence izy ity manomboka eto izany dia izy conférence manokana natokana ho an'ny vehivavy ary sitrapon'Andriamanitra dia izy conférence ngeza be anankiray natokana ho an'ny vehivavy rehetra izay ho fantatrao miandalina eny ihany fa eto aloha izany dia amin'ny fahavalo ny volana marsa ho avy izao dia anana fotoana lehibe ny vehivavy rehetra eny Atanjombato miaraka amin'ny révérend Phare Andrianarivo sy ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo. Io moa izany dia tena fotoana tena lehibe dia lehibe mihitsy zay natokana ho an'ny vehivavy fotsiny ihany ka ny fotoana dia eny Atanjombato. Misy fotoana le talata amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 sasany dia natokana ho an'ny vehivavy tsy manambady rehetra ary amin'ny 2 sasany ndray ka hatramin'ny 4 sasany dia ho an'ny vehivavy rehetra na manambady na tsy manambady izany fa mazava ho azy zany mifantoko kokoa amin'ny vehivavy efa manambady na manan'olo-teny satria tsy ny vehivavy rehetra no manambady ary tsy ny vehivavy rehetra koa no manan'olo-teny kanefa mety koa nefa misy vehivavy ny sarabady na mety hoe maty vady na tsy fantatro fa amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 sasany dia natokana ho an'ny vehivavy toka-tena rehetra na maty vady izy na tanora izy nizany izy dia avy eo indray amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany dia ho an'ny vehivavy rehetra na iza izany. Io fotoana fahavalo ny volana marsa io dia mitondra loha hevitra hoe vehivavy mamiratra. Baiboly dia milaza manao hoe fa ny fiainan'ny marina dia tahaka ny fipoakandro maraina izay mamiratra mandrapitatao vovonany. Ao amin'ny boky Noabolina toko 4 no milaza an'izany ka ny 19 hoy izy hoe fa lala marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandrapitatao vovonan'ny andro. Dika zany fiainan'ny olona marina dia miakatra sady mamiratra tsy mamiratra ray andro sady tonga dia any amin'ny top ray andro fa miakatra zay mahatonga le conférence amin'ny 8 marsa zao mitondra loha hevitra hoe mamiratra vehivavy mamiratra izany hoe hiamiratra hatrany ianao hiatsara hatrany ny fiainanao hiova hatrany ny zavatra rehetra ka manasa ny anabavy rehetra ny tenako ho avy eny Atanjombato fiangonana Chaîne Atanjombato amin'ny fahavalo ny volana marsa ho avy izao. Ny zavatra faharoa tiako mpahafantarana anao indray dia amin'ny volana marsa ty ihany manana fotoana tena lehibe tsika ny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo ary ny faharoapolo ny volana marsa ho avy izao 18, 19 ary ny 20 18, 19, 20 marsa koa io fotoana io indray dia telo andro tena ngeza be mihitsy andraisanao fiovana goavana avy amin'Andriamanitra. Ny loha hevitra dia zay voalaza ao amin'ny bokin'ny Salamo fahavalo amin'ny fitopolo ka ny 120 manao hoe ary zay ny lainy dia nomeny azy
dia nomeny azy. Salamo 78:29 amin'ny io telo andro io hanomezan'Andriamanitra anao izay ilainao, fanasitrana ny ilainao mazava ho azy homen'Andriamanitra anao zany, famonjena tediavinao hamonjy anao Andriamanitra, fiovana tediavinao fahafahana mitrosa, mety fiadanam-po fiadanantsaina, restauration ozy hoe izay ny ilainy dia nomeny azy. 18-19-20 mars ho avy zao etsy amin'ny raiksa sy ritsy Andohanalakely, raiksa sy ritsy Andohanalakely, fotoana tena lehibe de lehibe io andraisantsika rehetra zay zavatra iritsika avy amin'Andriamanitra. Salamo 7:20 no misy an'izany ka manasantsika rehetrarehetra ny fotoana dia manomboka amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sy sasany, zoma sabotsy alahady, zoma ariva amin'ny 2 sasany, sabotsy ariva amin'ny 2 sasany, lahady ariva amin'ny 2 sasany. Fotoana tena andraisanao io zay zavatra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava amin'izany fa azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao, azo antoka tanteraka ny ovany zay dia vonona tena andray anao ampanajana sy ampitiavana. Mamela izara ten'Andriamanitra vetivety aminao. Avy eo amin'ny Salamo 7:20 io dia tonga dia horaisitsika ny andininy 4:20 dia ajantsika ery amin'ny andininy 5:20. Zao lazainy manao hoe dia nandrasaka ny mana teny aminy hohaniny izy ary ny vary lanitra no nomeny azy, ny fihinany mahery no nohaniny olona, nanaterany hanina ahavoky azy izy, nampandeha ny rivotra avy any antsinanana teny amin'ny lanitra izy ary ny heriny no nitondrany ny rivotra avy any atsimbo. Dia nampilatsaka hena betsaka, nampilatsahany hena betsaka ohatry ny vovoka izy sy voromanidina ohatry ny fasiky ny ranomasina, ka nalasa ny teny avoan'ny tobony manodidina ny fitoerany, dia ninana izy ireo ka voky tsara ary zay nilainy dia nomeny azy. Zay rehefa tsara zany ty fa tena nisokafan'Andriamanitra mihitsy ny lanitra ho an'ny vahoakany. Andriamanitra tena mpanantena zanak'Israely hoe hitondra azy ny ala avy tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana zay nampanantenany azy. Andriamanitra ihany koa dia nampanantenantsika fa vonona ary efa nataony ny asa namato antsika eto aminazy fijaliana izy anafaka antsika amin'ny fampahorian'ny maizina tany amin'ny fanjakany maizina ary ampiditra antsika amin'ny fanjakany mazava dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy izany. Ka dia jerevy ny zavatra nataon'Andriamanitra fa rehefa tany anefitra izy na dia nandalo hevitra azy ny zanany tsisy narary tamina ray azy, tsy navelany tsy nahita hanikohanina izy, tsy navetra nahita zany hoe tsy nisotro rano zany izy, fa tena men'Andriamanitra azy zay rehetra lainy. Tsisy mpivarotra tany, tsisy banky tany, tsisy école, tsisy banky, tsisy ninina, kanefa nomen'Andriamanitra azy zay nitedaviny rehetra na iny dia voalaza Baiboly fa tsy nanany zavatra nahory izy. Tsy rehefa tsara fa ny fihinany mahery no nomeny azy, sokafan'Andriamanitra ny lanitra dia nampidina ny vary mba hohanina, nampandeha rivotra izy ka nitondra hena betsaka ohatry ny fasiky avy any amin'ny ranomasina ho azy, ohatry ny fasiky ny ranomasina mba hohaniny. Dia izay zavatra rehetra ny ilainy izy dia nomeny azy. Andriamanitra ihany koa zany dia voname zay rehetra ilainao. Tadio fa zao ny teny Jesosy amin'ny Jona 10:40 hoy izy hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra amono ary andringana, fa izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny bedabay. Andriamanitra dia tena vonona tanteraka amenao fiainana, amenao fanafahana, amenao fanasitranana, amenao zay zavatra iriny ny fonao. Sitrak'Andriamanitra ny bokin'ny Salamo ny adana ny mpanompony, sitrak'Andriamanitra. Andriamanitra tsy faly amin'ny fijalintsika, Andriamanitra tsy mifaly amin'ny fahorintsika, Andriamanitra tsy mifaly amin'ny ranomasika ary tsy manambaka sady tsy manaranoatra tsy miexploiten'izany izy. Andriamanitra te ame fafampoanao. Tadio fa tena investissement ngeza be natongavan Jesosy tety antany, nanolotra ny ainy tsy matimaty ho azy tamin'ny tsisy dikany Jesosy. Voalohany indrindra maty izy amonjy antsika amin'ny fahotantsika, maty izy amonjy antsika amin'ny aretina, maty izy anafaka antsika amin'ny fampahorian'ny devoly, maty izy indrindrindrindra mba amerina antsika amin'Andriamanitra indray, ampiavana antsika amin'Andriamanitra, ananantsika fifandraisana amin'Andriamanitra, ananantsika relation amin'Andriamanitra, ananantsika fiainana avy amin'Andriamanitra. Zao avo izy mba hanana ny fiainana. Jesosy ihany no niteny nareo ny sakaizako. Dia zao izy ny zavatra niteneny ozy hoe tsy misy malina fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Raha ny ainy azy hanomeny antsika, raha ny fiainana azy natono antsika eto aminazy fijaliana. Marina loatra voalaza amin'ny bokin'ny Romanina hoe tsy omena antsika miaraka aminy maimaimpona koa va ny zavatra rehetra. Tsy omena antsika miaraka aminy maimaimpona koa va ny zavatra rehetra. Mitiky izany fa Andriamanitra tena voname anao zay zavatra ilainao.
voalohany indrindrany amin'izany ny famonjena ny fananao ny famelana ny elikao ny fanadiovananao afaka amin'ny ota fampihavananao amin'Andriamanitra ahatonga anao tsy overany amin'ny elo fanana fiainana mandraikizay ary ambony izany rehetra no menanao koa ny fanamasina menanao ny fanahy ny toetra ao anatinao menanao ny rahany menanao ny fiainany ary fanampiny fa tsy miteny hoe amboniny fanampiny dia ny zavatra rehetra ilainao mikasika ny fiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy zavatra rehetra ilainao momba ny fiainana toy izy hoe ary zay ilainy dia nomeny azy. Andriamanitra vonina ameanao zay ilainao, vonina tena ameanao zay ilainao. Tsy misy zavatra lehibe ilaindra olombelona mihoatra noho ny famonjena dia ny famonjena ny fanahiny ny famelana ny elony ary efa mato an'izany Jesosy. Tsy misy zavatra lehibe faharoa koa tiany olombelona mihoatra ny hoe fiova-toetrany, fiova-tsaina, fiova-piainana no maha izy azy. So foana matetika torohevitra mba homeko ny olona tadeo fa tsika tsy mahova olona na ianao aza tsy mahova ny tenanao fa ny tena manovanao dia ny fanamasina afaka midisipline tena ny olona anankiray afaka mamboly toe-tsaina tsara ho amin'ny olona anankiray zay mahasoa azy fa ny tena mameno fiovana avy any amin'ny fakany dia Andriamanitra irery. Andriamanitra no manova antsika, Andriamanitra manova ny vady aman-janantsika, Andriamanitra manova ny olona manodidina antsika ary Andriamanitra vonina hanovanao ary tsy vitan'izany ihany tsy ny fanahinao ihany ny vonjeny tsy ianao ihany koa novay fa zay rehetra ilainao momba ny fiainana dia omena Andriamanitra anao zany, omena Andriamanitra anao zany. Mety tenana hoe zao fiainana zao sarotra ve Andriamanitra ve dia amenao maimaim-poana, zany mihitsy no izy, zany mihitsy no izy. Ikaikaika ny olona amin'izao andro faran'izao ho baiboly ny faminaniana ny boky Malaky ihany hoe tena ikaikaika anao satria andoro azy zany andro zany ho mamay tena mandoro kanefa ny andro famonjena tokana dia avy amin'i Jesosy Kristy irery ary. Mety misy olona mety tena manan-karena manana zay ilaina fa dadio tsara fa ny tena ilaindra olombelona nge tsy vola fotsiny fa indrindrindrindra fiadanany fanahany, fitony-tsaina, filaminan-tsaina, fiononam-po, zavatra tsara ny anaty any. Ary ny vola tsy manome an'izany, ny sexe tsy manome an'izany, ny sakafo tsy manome an'izany, ny vakansa tsy manome an'izany, ny tena manome fiadanana sy fifaliana, fitony-po, fahasalamana feno dia Andriamanitra. Andriamanitra ekena fa afaka misakafo sika mba ho salama ary tokony hisakafo ara-dalàna tsika rehetrarehetra. Afaka ilainao koa ny vakansa mba ahafahanao mirafraîchir ny tenanao, ahafahanao miretrouver amin'ny tenanao, mba ahafahanao afaka milamina tsara ka ny tokony ho izy fa manome ny fiadanan-tsaina, ny fiadanam-po, manome ny filaminan-tsaina dia Andriamanitra irery. Tsisy vola manome an'izany, tsisy. Andriamanitra irery ka mamelahy teny aminao na inona ilainao ao anatin'ity 3 andro ity 18, 19, 20 mars ho avy zao. Azon'Andriamanitra omenanao zany. Tonga avy tsy fiangonana sainy eo an-dohana lakely ao amin'ny Raix sy ny Ritsy. Tena hivavaka ao anao zay izahay mivady ny pastera mpiara-miasa rehetra tena vonina ndray atsika tsirairay avy. Tonga avy amin'izany fa azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao. Tonga avy amin'izany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao. Zoma fa 20 volana mars alaka azavady sabotsy fa 9 volana mars ary ny alahady fa 20 volana mars. Loha hevitra dia hoe ary zay nilainy dia nomeny azy. Fotoam-bavaka lehibe io, fotoam-bavaka lehibe zay ahafahanao mahita ny fiovam-piainana amin'ity taona ity. Ahafahanao mahita izany hoe Andriamanitra manokatra ny tanany ho anao. Ao no sisy ny voalaza baiboly rehefa manokatra ny tananao ianao dia vokianina ny zavaboary sy ny biby ary ny olona, vokianina ny zava-mananaina rehetra. Fa rehefa manidy ny tananao ianao tsisy afamena ny zavaboary sy ny olombelona. Amin'ny fotoana io dia hitako sady Andriamanitra anokatra ny tanany ho anao, anokatra ny tanany ho anao, ampitsahatra ro adi-tsaina sy ireo tahotra, amenao indray fahafampo, anasitranao Andriamanitra. Amin'ny fiangonana saina isan'ny slogan anay fomba fiteny ny moto andehanana dia ny hoe tsy mitory tsy misy porofo zahay, tsy mitory tsisy porofo. Rehefa manatrika fotoana fiangonana saina ohatra ianao indrindra rehefa alahady ariva dia izay fotoana ho amin'ny miracle spécial dia misy olona sitrana foana, misy olona manay fahagagana foana. Isan-kalahady ianao tsy maintsy mandeha témoignage ny olona foana. Tsy hoe tamin'ny andro taloha fa isan-kalahady misy zava-baovao ataon'Andriamanitra ny fiainan'ny olona foana. Tiako tena amin'izany dia izao tena mbola miasa Andriamanitra, tena mbola vonona nova ny fiainantsika Andriamanitra, mbola vonona miantsika fiainana tsara Andriamanitra ary sitraka Andriamanitra ny ampifaly ianao sy ny lamina ny fiainanao. Ka asao ny namana sy ny havana mantsakaiza. Mety misy anareo manontany hoe dia ahoana zay zao miasa zoma dia ahoana raha ohatra ka tsy afaka zoma fa sabotsy vao tonga. Mety foana le izy
dia onandrera tsy afaka sabotsy fa lahady ariva vao tonga mety foana le izy na ny anankiray amin'ireo ny atreanao na izy telo atreanao daholo tsy misy vidibidirana io maimaim-poana ary misokatra ho antsika tsirairay avy mety misy amintsika ny teny hoe ka zay ngesao mbola tsy nakao mihitsy dia ohatry ny ahoana le efa le ao sao dia tsisy ninainao kory ka manjary mamenatra be le izy ohatra ny fiangonana rehetra ihany io rehefa mandeha ny fotoana efa misy akeo mitsenanao ny ambaravarana mamenao mitondra anao any amin'seza hoe eto misy toerana malalaka dia mandrehanao pitsikitsikina sy ampanajana izy mametraka anao amin'ny toeranao misy sécurité koa anaty fiangonana afaka mijery ny tomobilanao iny ivelany sy ny moto anao efa misy miandro ny moto amin'izany sy ny namana vezivezy eran'nytranony koa tsy hoe manimba ny fifatoanao fa mijoro araka ny toerana izy mijery tsara sao dia misy ola sanatria ka manao zavatra fahafa izany miezaka hatrany hatrany zay a ny tena mba hifatoanao amin'ny fanatren'Andriamanitra ny fotoam-bavaka dia tsotra be vavaka misy fanomanam-panahy dia avy eo fideran'Andriamanitra amin'ny ira izay fa hainao ihany zay ira iombona ny fiangonana rehetra no atao ao rehefa izay dia misy tenin'Andriamanitra dia eo amin'izay misy vavaka ao anaty fideranao dia fa hositrana ao anaty fideranao dia fa hiala ny manavesatra anao fo miditra ny toerana fotsiny dia horenao tena misy zavatra tsara ato izany misy fanatren'Andriamanitra ao rehefa ao anaty tenin'Andriamanitra azo ainy ianao hositra ianao ho afaka ianao ary ninina mety fangatambavaka ao hivavaka ao anao zay ary na mety tsy hoeny aloha azy ianao hiteny hoe ty ny problemako na tsy tantara aminay azy ianao le Andriamanitra zay ao amin'io toerana io amin'ny fotoana io dia amaly vavaka anao Andriamanitra tena vonona hanovany zavatra rehetra matoa zay ny teny men'Andriamanitra antsika dia zay no ataon'Andriamanitra ozy ary zay ny lainy teny meny azy zay ny lainy teny meny azy mamela hitantara fijona vavolombelona kely karazany roa aminao voalohany resaka fiovatoetra ny faharoa dia resaka intesty ao fiovam-piainana izy nisy anabavy kely nankaray tao am-piangonana zay tena hoe tena nijoro vavolombelona izy zany fisy taloha dia tena le hoe ankizy vavy maditra saraka tsi na dada sy mamany dia vokatra dia naditra mivoaka boaty foana misotro mifoka miaraka amin'ny namana tena hoe tena tsy voafehy nefa mbola tovavy kely zany manahirina ray aman-dreny izy mety misy ray aman-dreny mantsy hoe na dia hoe ny zanako fa ny azo ao atsy volana tedaviko pastera ny anahy tsy resaka fanasina fa zanako ny zanako zay ny antony tantarako anao ty témoignage ty dia tena hoe tena naditra le ankizy vavy dia niezaka ny dadany tsy nandresy lahatra anazy hoe aza manao antyna manao anty fosotsiny ndo mba hiaraka hivavaka azy fotsiny satso hoanao izy ndo mba hoany fotsiny ndo sange tsy manery andrio izy izy fa ndo fotsiny dia hitandriona mety amindrina tsy dia rehefa tonga tao izy tavy voalohany inona ko ary ty fiangonana sososo ty dia nanahony tsy mety amiko dia mitabataba-pay sy namana sy namana dia ndao aloha manaraka anay dia miverina ny zavatra nitranga nanolo tena le anabavy ny ovo ary amin'izao fotoana izao izy tena mafana foana anaty fiangonana mitondra vondrom-bavaka miasa ho an'Andriamanitra tiako tena anao amin'izany dia izao mety fadiranovana mihitsy ianao amin'ny zanakao ny amiditra ny zanakao mety zanako lahy koa io mety zanako vavy io misy raha tao am-piangonana ohatra anankiray manambadana izy fizy ndray le ty mpampiady akoho dia miloka foana amin'ny akoho dia mampiady akoho dia avy eo nefa na mahazo vola azy tsy hita hoe makaiza dia vola fa lany revirevi fotsiny azafady ary meteny ampiasaiko misotro ary dia maditry ary dia tsy mody atrany te ohatra nyzany dia nanao anao any vadinao tamin'izany tsingao izy miteny fa dia navelananao zay tiako natao teny fa rehefa tao teoriana nisy nitorotra amin'le rahalahy niova le rahalahy nitsahatra tamin'ny fampiadiana-po afaka tamin'ny toka sy ny sigara sy ny ditra rehetra ary amin'izao fotoana izao izy lasa tonga élève pasteur zany mpiofana mpitandrina izy ao anaty fiangonana hitanao amin'izany fa tena manova Andriamanitra anankiray faharoa indray ny tantarako anao fahatelo zany rahalahy zay tena mba nanana maha izy azy mihitsy izy tantana orinasa vitsivitsy izy tena hoe tena fa milliardaire fa tena hoe tena fa niainge fa nety ny zavatra natao fa vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny aditra moa zany drany koa rehefa be mivola ny lehilahy dia manao zay tia natao dia zavatra nitranga nanomboka nangalatra daholo mipiasa fara nomboka tafiditra-trosa dia farany tena boka trosany izy nanana n'olona izy tamin'izany 2 milliards 500 ny trosany tena hoe tena tsy hitantsony izay atao hoe ahonty 2 milliards 500 dia tamin'izany izy nanana ny banko izy tao anatin'izany 900 millions trosany banky izy nefa amin'io tsy niasa niasany rehetra rava daholy tena hoe verina zéro tonga tatao am-piangonana izy hoe tena pastera inona ny ataoko dia nitoroko hevitra izy aza mitsoka ho vava fadikanina zao atao inona ny mbola nananao sisy reto izy tozy amantsy azy
dana makany amin'ny banky dia teneny hoe zao ny volananako za leo mitsoka reto ny volananako isolo le intérêt rehetra dia ny zavatra be da be tena dia nakany izy tena naiky ny banky hozy ny banky tsangana tamin'ny maty ianao zay zay efa nieritreritra tsy hitantsony ianao ka ianao ndray ty zao izy mikitikitika ala izy nay dia fa vona zany ianao nanao engagement-nao rehetrarehetra ikeo izy izy dia fa mba hasoanao izy retoreto dia mba tiany mba angatahako dia nandeha ny fotoana voalohany izy tsodranao azy tamin'izay afaka ray volana pile aho voalohanao daholo ny trosanao mba azonao an-tsaina ve zany izy amin'io nefa efa tsy miasa rava azy ray volanao voalohanao daholo fa nitomany tamin'ny tompo izy ny vavaka na raha ny zavatra nataoriko azy zavatra nitranga rehefa aveo nisy zavatra namidiny lafo dia nakany amin'ny banky izy tia ny volako izy sososososo fa amin'ny banky ny ambony raitra ok feonao izy rehefa aveo nakany amina tompotrosa anankiray indray zay vahiny sady jiosy dia rehefa tonga tany aminy dia zao ny teneny hoe zao izy reto nitrosanao ambo vola be le izy fa zao izy izy afaka ray volanao izy izy aloko daholo trosanao dia hozy izy rehefa za monsieur tsy teneniko le anarany inao ve sora fa voalohanao izy izy voalohako aiza ozy izy ny fomba andohavanao azy ny Andriamanitra ozy izy mandohana Andriamanitra ahoana fenao ka mivavaka za mivavaka ozy izy vona zany anao engagement hoe tsy maintsy voalohanao anatin'ilay volana trosako le raha zany izy efa mitsoaka anao engagement ozy izy fa anaty volana ozy izy dia voalohako io ataovy ary ny taratasy ozy izy ataovy hoe isaky ny ohatrany ahoana zany isolao andohavanao an'ilay izy dia natao teo fa voalohako izy afaka ray volana dia ny asure le vazaha tsara ahoana afahanao amin'ny tena ozy izy ianao any ozy izy reto sy voalohanao kory ahoana sainao amin'ny tena ozy izy zao fotsiny ozy izy ny Andriamanitra manampy anahy voalohako io lasa le vazava eo vadika atao amin'ny efitra ilana rehefa tao izy tao mipotra vano izy ny sekretera nitabatabanaako fa nataonao inona izy ozy izy zaka ozy izy naninana azy inona nataonao azy fa migogogo mitomany tsisy ohatry zany izy mbola tsy nahita azo nitomany oatra fa inona nataonao azy tena olona ratsy fanahy ianao vefa sady tsy malotrozy mbola inona koa mbola ataonao azy za ozy izy tsy maninina azy fa izy tetomany adalany tetomany ozy izy dia lasa le sekretera nivadika tany vaino indray le vazava any efa mifafany maso toy izy monsieur ozy izy tena sura venao fa voalohanao reto ok ozy izy navoaka daholo ny taratasy rehetrarehetra tiarozy izy reo nitrosanao rehetrarehetra vonona venao voalohako reo ozy izy tena tia antanao farany aho ozy izy ny Andriamanitra ozy izy mitahana ny Andriamanitra hitahana fa ny Andriamanitra tsy manarana zany tsy maintsy voalohako atao soni ary reto ozy izy dia natao ny soni lasa indray le vazaha mivadika atao ambadika rehefa njany anteno dia mivoaka indray le sekretera fa inona loatra ny tena ataonao azy migogogo mitomany ndray izy ao fa inona tena ianao ozy izy tena olona ratsy fanatsisy lavana anao zaho atsy maninana azy ozy izy le rahalahy zaka naninana anazy izy te tomaniko zany tabatabainao izy zaka tsy naninana anazy ianao ozy izy mitrosanao tsy voalohanao ka za efa tonga eto ozy izy andolo trosana efa teneniko azy fa voalohako lasa le sekretera miverina niditra potra valy le vazaha fa vitanao soniva ozy izy taratasy le vazaha zany fafany raha masony fa vitako ozy izy teo ozy izy laisy le vazaha le izy ro vitany tozy izy ataovy compte ny efa voaloha fa ny Andriamanitra ao efa namonjy anao wow tena fahagaga le rahalahy mbola tsy nandoha akory fa le hoe satria le vazaha io ke jiosy ary mino n'Andriamanitra dia nikasihan'Andriamanitra ny fony tamin'ny fomba ahoana satria le lahy talohana Krista tany tena tomany vavaka dia zany tentany makanesa aminy dia lazao azy fahalohanao ny trosa tamin'ny fomba tsy aizavaina afaka tamin'ny trosa na voditra le vazaha ny trosa sarety nefa amina miliara tsy azonao an-tsainy zany hoe ohatr'izay ahoana ny fiasan'Andriamanitra zay mahatonga samy teny aminao zay ilainao dia omen'Andriamanitra anao hoy amin'ny Salamo 7:7 fa dia efa tsy amborapolo ary zay ilainy dia nomeny azy mety koa ianao ananan'olona trosa mety koa ny vadinao maditra mety ny zanakao tsy hitanao zay fomba anaovana azy fa amin'ity indray mandeha ty amin'ity telo andro ty 18 19 20 raiksa sy ritsy andohana lakely zavatra amin'ity fotoana ty tena fotoam-bavaka lehibe tena fotoam-bavaka lehibe raiksa sy ritsy andona lakely miaraka amin'ny fiangonana saina ny tanjom-batoko tongava amin'izany fa ho hitanao fa zay ilainao dia omen'Andriamanitra anao eto mpamarana mampatsiahantsika rehetra ny fotoana fa 9 volana mars
ny fahavalo ny volana marsa eny an-tanjombato fotoana ho an'ny vehivavy rehetra loha hevitra dia hoe vehivavy mamiratra fa fiaina marina dia tahaka ny fipoakandro marainy izay miamamiratra mandrapitato vovonana iamiratra ny fiainanao tsara ny fiainanao tonga avy amin'ny fotoana lehibe conférence ho an'ny vehivavy fotsiny eny an-tanjombato amin'ny fiangonana saina tanjombato amin'ny 12 sasany ho an'ny vehivavy tsy manambady rehetra toka tena amin'ny 2 sasany kosa ho an'ny vehivavy rehetra zany hoe amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 sasany dia talata 8 mars ho an'ny tsy fiasana ho an'ny vehivavy dia amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 7 sasany ho an'ny vehivavy rehetra tonga avy amin'izany fa miratra ny fiainanao zay ny fandarantsika andro fa dia manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Évangélique Saina tomboa fahasoavana velomatoko alao dia volanao zay ataony fanao koa malala fa lehibe lao anatinao no zay eo amin'izao tontolo izao belona sy mahery ny ten'Andriamanitra ary afaka mamonjy an'izay rehetra mino ny teny sy ny devolo ny tompony teny farany misy Andriamanitra ao miaraka aminao misy Andriamanitra ao miaraka aminao